ka sao dia mbola tsy nisy ny teny anareo fa te hiteny anareo ato amin'ity efitra sy nareo rehetra izay mijery fahitalavitra manerana ny tany rehetra amin'izao programa voavadika amin'ny teny 13 izao ka na ianao any Chine na Russie na Inde na Afrika afaka manana hery nareo. Raha eo misaotra anao ny amin'ny asa fanompoana mahafinaritra ny fanahy masina. Haiko fa mbola tsy manomboka mahalala akory izay ny maha manandanja ny fanahy masina eo amin'ny fiainanay isan'andro ary feno fisaorana ny aminy izay ary te hanome voninahitra anao izay androany dia ho an'i Jesosy sy ho an'ny fanahy masina. Misaotra ny amin'ny fampianarana anay ny fanahy masina ny mampianatra anay ka mila azy sika na dia miezaka ny anatra momba azy sika androany mila azy hampianatra antsika. Ka misaotra anao ny amin'izay rehetra ianaranay sy ho takarinay amin'ny fomba lalina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao taonjato maro lasa izay lehilahy iray atao William Booth izay nanomboka famonjena tamiaramila dia nanao fanambarana mahagaga izy eo amin'ny enina eo no nataony fa iray amin'ireo ihany no resahako aminareo androany fa iray amin'ireo zavatra ilazainy fa atahorany ho an'ny fiangonana any amin'ny ho avy dia mety ho avy ny andro izay hivavahan'ny fiangonana fa tsy ao ny fanahy masina. Honareo ahoana no isiany izany fivavahana tsy misy fanahy masina izany zao fa tsy afaka hanana fifandraisana amin'ny Kristy tsy misy ny fanahy masina izany ianao fa tena mora mihitsy ny hanana fivavahana maty sy maina sy tsy izy tsy isy fanahy masina. Haiko izany satria nanan'izany taona maro tamin'ny fiainako misy olona mahazo lazaiko ve mety azo ampitovina amin'ireny fandehanana amin'ny trano ngeza ireny izany dia mety mba mahitsitsy ihany nareo mety afaka ataonao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra aza mety afaka ataonao mihitsy azy izany hoe efa nateraka indray ianao za ohatra izany natoky an'i Kristy ho mpamonjy ahy za natakatra ny fotom-pampianaran'ny fiangonana fa tsy nanana fandresena fa tsy nisy hery tamin'ny fiainana isan'andro satria marina tsy mbola nampianarina ninninina mikasika ny fanahy masina nandreny amin'ny trinité foana isika dia nahalalay fotom-pampianarana hoe Andriamanitra telo izay ray zanaka fanahy masina dia nampianarany amin'ny rano Kristy dia nampianarany amin'ny fandraisana fa betsaka ny zavatra ny anarako ary isany manokana koa tany amin'ny fiangonana izay nisy dia nianatra betsaka ny amin'ny famonjena tamin'ny alalan'ny fahasoavana izay ka tena nanana fototra tsara mihitsy fa tena nampalahelo koa ny milaza fa tanatin'ny taona maro izay nisy tao amin'ny fiangonako dia tsy mba nandre ny olona ny teny mihitsy aho hoe raha mba mitombony izany hitanareo matetika sika tsy mbola tena vonany andre zany ny tsy mba nisy olona ny teny fa hoe afaka manana ny fanahy masina ameno iaina atao am-poko hitarika sy hanoro amin'ny fiainako hoe izy kay ty hanana fifandraisana akaiky amiko ka rehefa natsofoka tao anatin'izay toetoetra ny fanahy masina izay dia tena niova tanteraka ho amihitsy ny zavatra rehetra ary za mino fa fotoana tian'Andriamanitra nomboantsika amin'ny resaka kely mikasika ny amin'ny fanahy masina izany fa tena misy ny olona ankehitriny raha miresaka ny amin'ny ositra ianao dia tsy hainy akory inona ny zavatra resahanao fa raha miresaka ny amin'ny fandrenesana avy amin'Andriamanitra ianao dia lazainy fa olona hafahafa avy any amin'ny espasy ianao. Raha miresaka ny amin'ny hoe tarihan'ny fanahy masina ianao fa tsy manan-kevitra na dia kely aza ny amin'izany aza izy ireo ary ny asako amin'ny tenan'ny Kristy dia ny makantoka fa ny amin'ny farafahafahako rehetra dia mba ho fenononareo dia ho tarihan'ny fanahy masina. Ny apôstôly Paoly nilaza fa hoe izany ny asa fanompoana ny misionany ary teny izany mihitsy ny misiona sy asa fanompoana izay rehetra natsoina nompo an'i Kristy mba hitondra olona ny dika teny hafa milaza hoe mba ahazona sy hitarihan'ny fanahy masina. Sika tsy eto hoe ahazoan'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra tiantsika ataony dia mba hananantsika fiainana faly kely sy azo izay ilayntsika rehetra tena te-hanome izay ilayntsika Andriamanitra ary tena tiany faly tokoa sika fa mila ho tarihan'ny fanahiny aloha sika ary ho tarihan'ny fanahy masina
ary mahay tsara raha tena tia lalany marinareo ary raha tena tarian'ny fanamasina marina ny fiainanareo dia tena afinaritra mihitsy satria nareo rery tsy ahatoko tanteraka izay zavatra tsy maintsy hitranga isan'andro zany. Amen. Ka izany ny azona ny fiainana mba hahafaly fa tsy ny hahafatina maina sy fivavahana masosotra izay anaranao fitsipika vitsy sy lalàna dia hoe makany am-piangonana lady ianao fa ny herinandro rehetra miaina tahaka ny olona rehetra ihany ianao dia verina ny am-piangonana ianao lady manaraka dia manantena fa mbola isy fomba anohany azonao famelana ivelarana ny fiaina indray ny herinandro iny dia miverina manao izay rehetra izay indray avy eo mamerin'izany eny foana manana izany efa vonina betsaka ao antsika izy izay zavatra tena mahagaga. Ny fanamasina ny olona fahatelo amin'ny trinité ary za tsy manao izay joroana eto anazavana ny trinité aminareo satria matematika izay niarantsika tsy mahakady izany loatra fa sika manana an'Andriamanitra ilay telo izay iray na izy miseho amin'ny endrika telo zany Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka izay tompo sy mpamonjintsika marina ilay teny tonga nofo ka nonona tamintsika zany no tokony ankataovanareo ny teny satria rehefa tianareo ny teny dia tian'i Jesosy koa nareo. Rehefa miditra amin'ny tenin'Andriamanitra nareo dia manana fifandraisana amin'ny Jesosy, mila tena hitanareo zavatra velona zany fa tsy hoe karazana boky izay ilaina vakianareo toko isan'andro toy ny didy sy fanerena amin'Andriamanitra dia mihevitra ianao fa azo marika famantarana eo amin'ny calendrier ara-panahy zao satria mamaky toko tao amin'ny Baiboly ianao androany. Ary lazaiko zany satria izany mihitsy ny fisainana izay nananako taloha. Mamaky toko isan'andro fa tsy misy azoko mihitsy zany kanefa dia nanisy tsipika ny famakian-teniko tamin'io andro io fa hoe nahavaky fa mila tia ilay teny sy mianatra zany ianao fa tsy ny anao fomba fotsiny. Ary tiako ny misaina la hoe manana fifandraisana amin'izany ten'Andriamanitra ao antsika ireny. Ka misy ny Andriamanitra fanamasina izay tsy iza fa ny herin'Andriamanitra nalefa ho antsika. Ary zany ny fanatrehany natao mivaingana ao antsika izany fanatrehany izany. Fahafahan'Andriamanitra izany. Ny fanahy masina ny manome antsika fahaizana sy talenta. Fanahy masina ny manao ho afaka mitoroteny. Fanahy masina ny manao reto olona eto ambony reto hihira. Ary ny fanahy masina ny manao anareo anao izay rehetra ataonareo. Tsy mampanina na mpanasa varavarana nareo, na gardien, na mpiasa trano, na reny, na mpandraraha, na mpikarakara tareny, iny nataonareo fa Andriamanitra manome. Tiako milaza azy ohatr'izao hoe Andriamanitra mazava ho azy dia mpamorona amin'ny fomba rehetra fa hitako hoe nomeny sombokely avy amin'ny daholo sika tsirairay avy. Tena mahagaga mihitsy ny zavatra tian'ny olona atao dia mijery zany dia misaina hoe tena mahalasa dala zany kanefa dia tiany zareo satria Andriamanitra nanome talenta azy ny anao zany sady manome fanindriana azy ireo anao zany. Zao ny toerana mampidika izo atsika dia rehefa manomboka manao izay efa ataon'ny olona sika nefa tsy natao atsika zany hoe tsy izay ny zavatra nomen'Andriamanitra atao atsika ka tena mila mitandrina sika eny amin'ny olona ankehitriny satria tena betsaka ny fifaninanana. Ary ny olona miteny hoe ty azy ty zao tena mampanandanja anao fa ty azy ty tsy mampanandanja anao. Ka matetika sika na dia tsy manan-talentany amin'izany azy ilay hoe asa mampanandanja. Mety ho faly kokoa sika raha eny ambany eny sy any ambadiky ny saina manao ilay zavatra kely amin'iny andavanandro iny. Sika tsy ho larana voalohany tsy ho anyvelany eo mason'ny olona sika fa misy ilay tosika avy amin'ny fiarahamonina mba hianiana ny sehatry ny fahombiazana. Fa na dia feom-pianiana an'izany azy ianao dia hitanao fa ny fianianao dia mandeha any amin'ny fitoerana diso dia tena hita fa mahonena amin'ny fiainanao manontolo satria tsy any amin'izay tian'Andriamanitra isianao ianao. Amen. Ny fanamasina efa teo tamin'ny famoronana. Ny fanamasina nanarona tambony tany dia Andriamanitra nilaza hoe Jesosy teo tamin'ny famoronana dia Andriamanitra koa teo hitantsika ny trinité any amin'ny toko voalohany amin'ny Baiboly mihitsy. Ny fanamasina teo amin'ny batisan'i Jesosy. Jesosy tenany koa aza dia vita batisan'ny fanamasina. Raha izy aza mila natao batisan'ny fanamasina, feny fanamasina, nanana ny hery ny fanamasina tamin'ny fiainana. Ko maika ve sika tsy ila betsaka ny fanamasina amin'ny fiainantsika? Ny apôstôly 12 dia feno ny fanamasina daholo ary nazaina azy ireo kory aza mbola mialana mandeha aloha nareo ambara-panafy anareo ny hery avy amin'ny any ambony.
tena mahafaly aloatra mihitsy ny ampianatra zany zao androany ary manantena fa mba tena nampy ny olona amin'izay tena fomba lalina mihitsy zany. Dao jerena ny baiboly amin'ny Jaona 5:17. Sasany aminareo zao tonga dia hita eo aorianany fotoana fohy hoe inona ny olanareo zao, ary tonga dia azo ny valiny koa nareo. Ary tena mino zany koa aho. Jesosy nanao hoe fa za milaza ny marina aminareo tsara manampy azona tombony anareo ny fialako, fa raha tsy hiala dia tsy ho avy ny mpanolotsaina, ny mpanampy, mpisolo vava, ny mpanelanelana, ilay mpampahery, ilay mpampionina, anana fifandraisana akaiky aminareo, aty aminareo, fa raha andeha dia iraiky ho aty aminareo izy. Zao avelantsika eo vetivety aloha io satria tiako ijelay tapany voalohany amin'io sika. Azo antoka fa hoy zao ny mpianatra hoe ahoana ary no ahatsara kokoa antsika zany raha lasa indray Jesosy. Zao voalohany aloha Jesosy dia niaraka tamin'ny zareo fa ny fanamasina ny vao ho avy iainao aminy. Miaraka efa tsara fa ny anaty tsara kokoa. Amen. Zany hoe miaraka efa tsara fa ao anaty dia mbola akaiky kokoa noho izany. Halleloja. Ary Jesosy nitondra tenan'olona dia tahaka antsika izao. Dia tsy maintsy toerana ray anaty fotoana ray ihany zany izay resaka olona ray amin'ny fotoana ray, fa mahagaga ny fanamasina afaka ny manerana ny rehetra amin'ny fotoana ray. Dia miteny izy, mampianatra, mitarika, manoro ny olona tsirairay avy. Zao ireo zavatra rehetra ireo teny izay maneho ny fanamasina ireo. Izy tsy ny teny fotsiny hoe ary zana niraka fanamasina. Voalohany aloha ny anarana ny fototry ny fanamasina dia hoe mpampionina. Re olona sika ve mba mila fiononana? Ary impiry moa sika no makany amin'ny olona mitady fiononana dia avy eo tezitra aminy fa tsy manome zany antsika zareo. Marina e, za tena maratra fa tsy azonao mihitsy hoe za dia maratra, za tena nitady anao fa tsy mba manampy ahy mihitsy ianao. Marina zany. Ary za tsy milaza zany hoe zao sika zany tsy mila manao fanampiana, tsy mba hifanompo mihitsy, fa ilaza zava-miafina aminareo mialohan'ny tadavana olona ilanao fampiononana rehefa maratra ianao. Andriamanitra atonina aloha. Marina zany. Andriamanitra atonina aloha. Raha ilaina ny fiononana ka makany aminy aloha ary te hampiasa ny vadiko izy dia izy no ampiasainy eo, fa raha tsy te hampiasa ny Deva izy dia mety hampiasa ny Maika izy na impeny, fa mety hampiasa ny Krisy izy na mety ho ray amin'ireo zanako zany. Mila avelantsika ho Andriamanitra izy dia ajanono ny fiazana mandika azy ny amin'izay zavatra tiany atao foana. Ka izy natonina aloha. Eno kely ary efa manomboka mety hatraminy amin'izany fomba izany ianao amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Zany no zavatra mahagaga indrindra tamiko rehefa tena nanehoana ny herin'ny fanamasina ato amin'ny fiainako isanandro, zany hoe zany rehefa tena nanana olana nakeo amin'Andriamanitra, fa ireo izay antsoina hoe zavatra madinika teo amin'ny fiainako. Zany indray tsy mba zany hoe raha nanana olana amboatra ny voliko, za tsy nangataka n'Andriamanitra namboatra ny voliko. Azonareo raha milalao baolina ka tsy tena mahay izany loatra, za tsy mangataka azy hanampianao baolina. Ary ny sasany aminareo na zao efa misaina hoe aiza koa izy Andriamanitra manatsara kokoa. Hitanareo sika indraindray sika variana amin'ny zavatra madinika kely, eno ia kely amin'ny daholo ny zavatra rehetra. Miaraka amiko ve nareo? Na dia ny olanao be indrindra aza mbola kely aminy ihany zany. Ka maninona sika no misaina hoe lehibe loatra ty zavatra ty, fa ny zavatra kely no tsy maninona aminy fa kely daholo zany aminy. Satria afaka tambatsika ao tontanindray ny olana rehetra dia ao daholo ny olan-dratsy rehetra dia anaovantsika hoe Andriamanitra o ty ny olan-dehibe sy mampatahotra anay rehetra. Andriamanitra tsy hainao voatanao za fa izy hoe tsy izy dikan'io. Tsy izy dikan'io. Tsy izy dikan'io. Hitanareo betsaka ny tantara kely izay afaka tantaraiko anareo, fa tsy manana fotoana andehanana amin'izany rehetra zany, fa tena zava-dehibe dia hoe tiako takatrareo. Fa Andriamanitra dia mihevitra hatramin'ny zavatra madinika indrindra amin'ny fiainanareo. Zay zavatra madinika indrindra mahakasika anareo, tena misaina an'izany izy ary tena ho faly izy rehefa manomboka mamela azy amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainanareo nareo. Fa tsy hanao hoe resaka isaky ny lahady maraina 5:20 minitra fotsiny zany.
mampionina antsika. Izy de mpanampy antsika, mpanolo-tsaina. Impiry zao sika no mandeha mitady tolo-tsaina amin'ny olona, ary tsy mahalala ny tsony akory reny olo reny, nefa izy indray mba miteny antsika zay tokony ataontsika. Amen. Zao enoy za tsy manohatra reny mpiasa mpanolo-tsaina reny na teny ilainao zany, fa averiko indray manatona n'Andriamanitra aloha, manatona azy aloha. Zany hoe za nanana olana marobe tamin'ny fiainako, fa Andriamanitra nanamboatra reny. Nomeny adaholo ny valindrehetra isaky ny olana nananako, ary afaka milaza aminareo raha tena te handovola amin'izany nareo tsy maninona. Ary misy olona mila an'izany. Matetika mila mankany amin'ny olona zay mahataka zavatra kono isika, fa hitako hoe amin'ny fomba ray manolo-tsaina anareo amin'ny ten'Andriamanitra. Fa miteny tsotra ihany na de melohan'ny akanesana amin'ny namana aza. Tsy madiso ny mankatoro-hevitra amin'ny olona. Ny Baiboly milaza fa misy fahendrena ao amin'ny tolo-tsaina, fiarovana amin'ny toro-hevitra maro, fa mila mijanona amin'ny fiankinana amin'ny olona sika de manomboka miankina amin'Andriamanitra. Satria milaza aminareo ny marina, tsy afaka manampy anareo raha tsy hosoran'Andriamanitra anao zany. Ka tsy misy antony tokony hanatonanareo mihitsy raha tsy efa tany amin'Andriamanitra aloha. Fa raha za nareo isa-maraina melohan'ny andefasanareo programa tele io, ijerilay hoe mankafinisan'androm-piaina ny fandaranay amin'ny tele, fa mila mankany amin'Andriamanitra nareo aloha. Andriamanitra vavaka mba nampy ahy ty programa ty androany. Aza velanao zany ndrery tsy tia azo zany faneny zany fa raha mankany amin'Andriamanitra sika aloha de mbola azo kokoa sika amin'ny asa fanompona mihoatra ny ataontsika. Mila esorintsika amin'ny olona ny masotsika de atodika amin'Andriamanitra. Ny olona nge manampy anareo amin'izay sehatra nampian'Andriamanitra azy fotsiny ihany, fa izy ihany no manampy amin'izany. Ary tena tiako zany, satria za mihitsy taloha no isan'ny olona tena nila fanampiana maro. De hitanareo zany zao no isan'ny tena vavaka ara-panahy be ho ampio Andriamanitra ampio matetika azy efa diniko hoe ina ny lako fanampiana. Matetika mihodina fotsiny de milaza hoe ampio Andriamanitra, apio. Andriamanitra apio Ianao zany tonga amin'ireny toerana izay tsy hainao akory ina ny lainao fanampiana, fa hainao fotsiny hoe tena mila fanampiana ianao. Fa tena tiako zany hoe Andriamanitra mpanampy azany, de izy ihany koa no mpanelanelana antsika. Tena tiako zany, mivavaka ho antsika izy amin'ny alalantsika, mivavaka amin'ny alalan'ny olo-kafa ho antsika, fa asehony antsika ny fomba vavaka rehefa tsy haintsika ny fanaovan'izany, satria ny fanahin'Andriamanitra ihany no mahalala ny sain'Andriamanitra. Amen. Ka tena faly fa manelanelana zany Jesosy sy ny fanahy masina. Izy ny mpisolo vavantsika, izy zany no avokatsika, fa manana fahavalo sika de ndevoly zany, fa manana mpisolo vavy sika zay mijoro eo amin'ny barô amin'ny fahamarinana miaro atsika andro aman'alina. Ary tena tiako zay raha izay, fa raha tena mila maka amin'izy rehetra eo zay tiako, fa tsy mila zany fa azotsika ny zavatra rehetra, fa raha tsy maintsy maka ray de angamba mety ilaza hoe za iankina amin'io resaka fampahirezana io mihoatra ny hafa rehetra. Re olona sa manomboka andro zany raha tsy mangataka amin'Andriamanitra hampahery ahy aloha. Andriamanitra apio hanohitra ny ratsy androany, apio hanohitra ny fakapanahy. Andriamanitra ampaherezo amin'ny vatantenako ampaherezo anao zay zavatra rehetra ilaina ataoko, mehoany famoronana zay ilaiko Andriamanitra, mba hitondra ny teny ho an'olona zay tianao hitondrako zany. Aza mba samy voaka ny tranao zany raha tsy efa nangataka an'Andriamanitra ampahery anao aloha, satria afaka milaza raha ny aminareo fa tsy manana zay ilaina amin'izany nareo, ary nazako azy. Andriamanitra mila ny herinao fa mila hery ara-batana sika. Tsy haiko aloha ny aminareo fa mila herin-tsaina koa. Fa efa niodikodina taona maro ny saiko, fa tena niasa mafy an'izany fa misy andro zany fa tena toy ireny tsy te hifo ireny de mba hiaraka amiko any amin'izay alehako. Ka isaorako Andriamanitra manana ny teny sady afaka mifona koa za manana ny sain'i Kristy. Ary ny saiko de navaozina isan'andro de mangataka anao hanavao ahy amin'ny saiko Andriamanitra. Ampio tadidy zay zavatra ilaina tadidiko, fa izy ny mpampahery ary tena tiako io raha io, izy ny mpampiandry antsika. Zany manarona ny rehetra ka raha misy zavatra tsy ampy de izy ihany no mandamina an'izany, ka raha mila zavatra hafa ianao de eto Fa tiako zany, miandry aloha raha misy fisokafana kely eo amin'ny fiainanao.
nareo ve efa mpanampiandrasana alohan'ny hijery fiaramanidina? Ny mariny zany resaka zany de hoe ampiandrasana ianao mijery raha misy fampidirana. Ny fanahy masina no mampiandry atsika, tonga eo izy miandry mijery raha misy azo idirana. Laza atsika hoe ampionony a, ampio a, ampianaro a, tario a, ampio a, aseo hoe zay ho ataoko, aseo hoe zay ho fivavako. Mila manomboka miankina amin'ny fanahy masina sika mihoatra ny tany aloha azy. Fa de ho avy amin'ny fifandraisana akaiky amintsika izy. Tena tiako zany, hitanareo ve zany tao amin'ny jaona 4:12, fa izy no tonga amin'ny fifandraisana akaiky koa aminareo. Tena tiako zany. Dao jerena ny 12:13, jaona 4:12, 12:13. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho i Jesosy, nefa tsy zakanareo hoentina na ovimbinina aloha zany ankehitriny. Mba hainareo ve ny zava-mitranga? Raha tonga de asehon'Andriamanitra daholo ny zavatra tsy mety amintsika. Zay no mahatonga io lalantsika miaraka amin'Andriamanitra io, ho tarihana sy atory ny fanahy masina. Satria ny fanahy masina rery ihany eno kely a, ny fanahy masina rery ihany no malala rehefa vonina ho amin'izany sika. Izy rery ihany no malala hoe roviana no anehoana ny zavatra amintsika. Ahoana no andehanana amin'izany? Ahoana no hatonga antsika amin'ny toerana marina? Ahoana no hatonga antsika amin'ny saina marina zay tena hivonona antsika andraisana, zay tian'Andriamanitra ho raisintsika? Fa izy mitarika atsika. Izy tsy manosika atsika, mitarika amin'ny famarinana rehetra. Fa ny marina ihany manafaka atsika. Hitanareo rehefa manomboka mihamatotra tamin'ny diako niaraka tamin'Andriamanitra efa 7 taona. Diso fanantenana taloha, raha nijery ny masoko zany. Za zany efa naholandraiko fotoana maro sady nentina ratsy tokoa avy tamin'ny olona maro. Ny fiainako zany de tena feno fahoriana. Fa de zany taloha tena masosotra miodikodina eny. Ary efa feno herifiry ianao de manome herifiry olon-kafa koa. Fa de tena tsy faly ary tena sahirana, tsy mampifaly olon-kafa koa ary tena natoky fa tena antsoina izy ireo ny tsy fifaliako ary haiko fa tsy ovy zany zareo de tsy nampifaly azy ireo ihany koa satria za de efa te hifaly. Ary nanomboka naneho fahamarinana Andriamanitra. Ary tsy mora zany rehetra zany fa ilaza aminareo raha tsy mandray ny fahamarinana ianao de tsy mba ho tsara zany mihitsy. Mba azonareo ave, raha tsy mandray fahamarinana ianao fa tsy misy ho tsara zany mihitsy eo, fa tsy afaka ny hositranina, tsy afaka ho amboarina sy ho sitran'Andriamanitra zany raha tsy miatrika fahamarinana aloha. Ary tsy fahamarinana mikasika olon-kafa zany fa fahamarinana mikasika atsika izay ilaina atrehantsika. Fa ny mampisaotra ny fanahy masina, nitarika atsika amin'ny fahamarinana rehetra. 7:12, fa raha tonga ny fanahiny fahamarinana de izy nitardalana anareo amin'ny marina rehetra. Fa tsy teno azy izy fa izay reny no ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo. Na de ny fanahy masina aza tsy miteno antenany. Fa ny afatra izay natolotra azy ihany no meny ihany koa. Izy no aneo anambara hitondra izany eo aminareo. Ka andao jerentsika aingana indray ilay lisitra zany. Fa izy no mampionona, mpanolotsaina, mpanampy atsika, mpanelanelana atsika, mpisolo vava atsika, mpampahery atsika, mpampiandry atsika. Izy avy mba hitondra fifandraisana akaiky amintsika, mampianatra sy tarika atsika amin'ny marina rehetra izy. De raha Andriamanitra no ny amin'ny fanahy masina.